La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam Vaovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vaovatoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao ho tonga eto Madagasikara ary eo amin'ny filoham-pirenena Andra-Joelina eny Avaloa rahampitso ny filohan'ny FIFA. Isan'ny horisan'ny rotota ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa eto Madagasikara. Io na saina. Anatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy eto Madagasikara ny filohan'ny FIFA Giovanni Infantino ary horaisin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andra Rajoelina eny amin'ny lampam-panjakana ny Avaloa ho amin'ny andro ny rampitso. Ny fiaonana eo amin'ny rontota izay ho tanterana amin'ny 20 Zava-dehibe ho amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy ity fiaonana ity. Isan'ny olona adinika amin'izany ny fampivoarana ny sehatry ny baolina kitra eto Madagasikara. Anatin'izany ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany eo amin'izay kitra malagasy izay. Ary ny tena zava-dehibe ny fampivoarana ny foto-drafitrasa. Anatin'izany ny fanamboarana kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, ny terrain synthétique amin'ny faritra maro eto Madagasikara izay mitotaly 30. Tamin'ity androany ity, ny tany Barika Dimy Tomasina izay mitokana ny filohan'ny Repoblika manampy ireo terrain synthétique efa misy eto Madagasikara. Tsy ho latsa-danja amin'ireny ihany koa ny kianja be ny Mahamasina. Ity kianja ity izay fanambara ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra, Nicolas Dupuis, fa tsy azo idivirana ny fanaovana azy ho manara-penitra mba hanana ny mpilalao malagasy ny fahaiza-manao toy ireo mpilalao any ivelany. Fanambarana izay voaporofo tamin'ny vokatra azon'ny Barian'i Madagasikara tamin'ireo lalao roa farany natao. Iray ny ohatra ny fandresena azy tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina nanoloana ny Etopia ary nandavany Niger tany an-tanindrazana tamin'ny isa 4 taorian'izay. Araka izany, ho voasoratra ao anatin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy ny fiaonany eo amin'ny filoham-pirenena Andra Rajoelina sy ny filohan'ny FIFA Giovanni Infantino rahampitso eny amin'ny lampam-panjakana ny Avaloa. Mivangongo ny fako ary manentsina ny lakan-drano eto Antananarivo. Toy ny tranga ao amin'ny fokotany anaty hazo isotry ambolana maro. Tsy nandray andraiky ny komuna sy ny fokotany maimbony tanàna ho ireo-pony. Toy izao ny fivangongon'ny fako atao amin'ity lakan-drano eto anaty hazo isotry ity. Tavoahangy, sachet sy fako maro samihafa manentsina ny fandehan'ny rano. Fofona maimbo, voalavo miakatra tanàna ary ny fiakaran'ny rano amin'ny vanim-potoam-pahavaratra toy izao. Izay no iainan'ny mponina ety amin'ny faritra Ivo, vokatry ny fivangongon'ny fako manentsina ny lakan-drano. Tena betabenty salama amin'ny fako ina zazakely rehetra voavoaka dia mikohaka voasera. Voalavo miakatra rehefa miakatra ny rano, anetsahany daholo. Avany mandeha avany, hitanao mandeha avany le fako. Eto amina eto foana amin'ny tombe le fako. Soloto sako zao tena miakatra ny voalavo. Tena voalavo fotsiny ety amin'ny lito be io. Raha ny fizarana andraikitra, ny ety anivon'ny fokotany sy ny komuna Antananarivo renivohitra no mampiasa olona manadio itony lakan-drano itony. Saingy araka ny nambaran'ireo mponina ety an-toerana, ny fifaniliana andraikitra no manjaka miaina anaty loton'ny vahoaka. Tsy misy manadio ny lakan-drano toy itony ho iatrany izy ireo raha tsy ny fanjakana foibe no midina ifotony na ny ministera, na ihany koa ireo tetikasa sy fikambanana maro samihafa. Ho an'ny mpanara-baovao, tsy tokony iandrasana mpamatsy vola na fanjakana foibe sy ministera ny fanadiovana ny tatatra sy lakan-drano, fa asan'ny fokotany sy ny komuna amin'ny andavanandro mba iaina ny vahoaka anatin'ny fahadiovana. Tsy tokony isy ny andraso-andraso mba hisoroana ny fako miavosa toy ny zava-misy ankehitriny. Mifanindran-dalana amin'izay, ny fiarahamonim-pirenena sy ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ihany koa tokony anamafy ny fanaintanana sy ny fanabeazana ny vahoaka amin'ny tsy tokony anariana ny fako amin'ny toerana tsy voatokana amin'izany, hisoroana ny fahatsetsena ny lakan-drano sy ny tatatra. Ny olom-pirenena ihany koa tokony ho tonga saina ny amin'ny hoe mandrora mitsilany ihany izy ireo amin'ny fanariana ny fako eny rehetra eny satria rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra hiakatra vokatra izany ny rano ka izy ireo ihany no hotraboina. Araka izany, ny mandray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tokony ataon'ny mpitantana ny tanàna, aorian'izay ny fitazomana ny tanàna adio, hisoroana ny fako miavosa. Amin'izay fotoana izay, ho tanàna matehoana tokoa i Antananarivo renivohitry Madagasikara.
tonga eto amin'ny fotoana ny dokavatra isika aoriana izay ny atantsika ny vaovao ny fampelezan-kevitra faradoboka ny candidat naina andrizitoena tamin'ny ity androany ity eo ihany koa ny vaovao iraisan'ny pirenena rehefa veoary. Vaovao! Yellow Facebook baka! Likez-o, commentez-o, publiez-o, partagez-o. Yellow Facebook baka! 1 giga ampiasaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindrio ny dièse 322 étoile 65 dièse. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika totosa androany dia tsy mipale de sport mahamasina ny faradoboka lehibe ny raha ny candidat larina faefatra candidat naina andrizitoena sy ireo mpanohana azy avonina ny tenany hitondra fampandrosoana ho an'Antananarivo. Henri Florent. Roa andro mialohan'ny andro anatanterana ny fifidianana tetsy amin'ny palais de sport mahamasina no namarana ny candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Naina Andriatsitoena mitondra ny larana faefatra ny fampelezan-keviny tamin'ity androany ity. Nanome tokony vahoaka n'Antananarivo ny tenany fa vonona hitondra fampandrosoana. Mila be tanàna miara-miasa fantaka, mila be tanàna miara-miasa mpamasolo, mila be tanàna miara-miasa miserana sy mianto, mila be tanàna miaim-pony mety zay, mila be tanàna manana programa feno zay miatsika. Dia zay zany ataontsika amin'ny vonona mena fahazavana, vonona mena fahadioma, vonona mena fandream-pahalema, vonona mena filaminana mety zay, vonona mena ny asa Antananarivo zay no ataontsika. Satria Antananarivo dia Antananarivo tanàna iombona, satria Antananarivo tanànatsika mety. Nanentana ny rehetra trany ny tenany andeha hifidy anatanteraka ny didimasina ho an'ny firenena ary isafidy ny larana faefatra ao anatin'ny bileta tokana mandritra ny androm-pifidiana ny alarobia fa 17 Novembre izao. Maresaka iraisam-pirenena tsy ahafahana mitandro filaminana eraky izao tontolo izao ny fampiasana fitaovam-piadiana nukleara hoy ny Papa François nandritra ny fitsidiana ny Nagasaki tamin'ity androany ity farantina. Force sécurité izay no andikan'ny Papa François ny fihetsika ireo firenena lehibe amin'izao fotoana izao izay miazakazaka amin'ny fitaovam-piadiana nukleary. Tsy vahaolana ary tsy teraka filaminana sy fandriampahalemana ao anatin'ny firenena sy amin'ireo firenena rehetra maneran-tany ny fampiasana izany hoy ny Papa nandritra ny fitsidiany tany Nagasaki tamin'ity androany ity. Miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana araka izany ny Papa François hijery ny fiantraikan'ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny eo amin'ny tontolo iainana fa ihany koa ny fiantraikan'izany eo amin'ny olombelona. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity hankasiana ianao nanaraka izany soafa tsara atao.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nanoltrano teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.